Ahoana marina, mbola isy fahagagana fampandrosoana ve amin'ity taona ity? Efa ny omaly tsy miova, toy ny volaka-kafotra ny fomba fitantanana ity firenena ity. Nenga tany amin'ny tetezamita, mitoy amin'izao vaninandro izao. Na iza faly, na iza hotezitra, na iza anakiana, na iza idoka. Izay tian'ny filoha sy ny nofinofiny tsy maintsy arainy, sy ny tanterainy. Efa manana ny loha sy ny eritreriny izy, ary ny azy ihany no marina, ny azy ihany no mety. Izay mifanohitra amin'izay, dia ambara fa misakana fampandrosoana sy fahavalo-pirenena. Fampandrosoana inona moa no vanona ao anatina kisehoseho ivelany mandavan-taona? Firenena inona no androso any anatina fitantanana tsy misy tanjona mazava, fa miainga amina zavatra mipoitra eny an-dalana eny? Ino zao ny alaka misy teo? Ezahana mafy ny maneho an-tsary fa akaiky sy mamonjy vahoaka, mampanantena izara zavatra sy fanampiana. Tsy maintsy ny filoham-pirenena ve no miditra an-tsehatra mateti-piavy tahaka ny sotrokely etsy roa? Aiza ho aiza ilainy laza fa hanao fitsinjaram-pahefana tena izy. Tsy misy lehibe pokotany sy be ny tanàna na mpikamba ny governemanta anga ny firenena, any ka filoha-trano no toa mayatsy mayaroa tonga hatrany amin'ny mandeha mizara sakafo eny ambany tanàna. Zava-dehibe ny fanehoana fa akaiky sy mamonjy vahoaka, fa tena izay ve ny tanjona sa parady politika hoentina akana sary ho ampiakarana ny taham-pitiavan'ny olona izay mijotso andro-manalina noho ny fitotonganan'ny firenena? Maro ny olana eto, vidim-piainana, delestazy, fahasimba-andalana, fahalafosan'ny sarany serasera, tsy fahamarinana toerana ara-toekarena sy ny ara-sosialy, tsy fandriam-pahalemana, fipariahany valana retina. Fa firy amin'ireo no tena efa nivazato isan-jato na atao hoe 20 isan-jato aza? Noho ny tsy fahaizana mitondra io, dia ny vahoaka madinika trano no mitondra faisana. Isan'izany ny fitakena etra miampapana amin'ireo mpandraharaha. Ny sosialim-bahoaka tsy zarizary. Hoy mantsy ny faneho-kevitry ny avy eo anivon'ny GEM hoe lasaky ny 2 isan-jato io fiarotsalena io tamin'ny taona 2024. Raha ohatra ka miena 7 isan-jato izy tamin'ny taona 2022. Raha atambatra zany taona roa fanesy 2022 sy 2024 dia miena 2.1 isan-jato miaraka ny isam-basan'olona eto Madagasikara. Ny naharotsika zany a nadika 2 taona lasa izay. mazava ny fanazavana teo. Ny hita araka io fanazavana io dia fitazomana sotro be, akana sary ilazana fa miasa sy akaiky vahoaka ve no vahaolany rajoelina mba anaronana ny tsy fahaiza mitantana ity firenena ity, na ny politika anatiny na ny politika ivelany. Tsy misy mandeha amin'ny lohan'ny intsony, fa de zay zorany ihany no iafarany. Fampanantenana lava, kisehoseho ivelany, vonjy-tavanandro no politika sisa politika hoentina mitantana ny firenena. Ny fampanantenana miraradraraka, fa noety manana tsy tena mbola hita mivaingana. Eny fa na ho an'ireo tetikasa sasany aza izay hita tokoa, raha tsy ilaza afa-tsy ny autoroute miazo an'ny Tomasina sy ny lalam-pirenena samihafa. Tsy vao izao anefa ireny fampanantenana ireny, fa misy aza efa tamin'ny propagandy. Fa matoa mbola tsy tena mandeha, dia ny ady varotra no lasa loha, fa ny amposividianana azy mbola baraingo satria very ny fitokisan'ny mpandoha-bary amin'ny famatsim-bola. Ny vahoaka trano no mahazo tsiny, kanefa ny politika mihitsy no mitsefitra. Dia avy eo ny fahorim-bahoaka ararotina anaovana fisehoana ara-politika. Iza moa no tsy nahay nitantana ka nahatonga izao zava-misy eto amin'ny firenena izao? Raha tsaroantsika tsara dia nisy ny fisehosehoana mafy tahaka ny hita teto Antananarivo ny alakamisy teo iny, nataon'ny rajoelina io tany amin'ny tapany atsimon'ny Nosiny tamin'ny herintaona. Akory izy amin'izao? Nitoy ve ilay fitsinjovana sy ny fanatanterahana ireo tetikasa nampanantenainy? Dia ity no fanadiadiana sy ny vaovaon'ny paritaka tao amin'ny tambajotra serasera. Ny mety ho vaovao indray ny fiparitahan'ny sary izay mandona fo paritaka amin'ny tambazotra serasera kehitriny, ka maneho fa tena mbola tsy resy ny ady amin'ny kereto Madagasikara. Teratany vahiny no mizara sy manampy ireo mponina any an-toerana. Milatsaka tsirapony lehilahy manaitra ireo tompon'andraikitra rehetra. Anatin'ny fahoriana lalina ny malagasy maro miaina ny hoanina mahery vaika
manao antso avo amin'ireo malalatanana izy ny fanampiana anasoavana ireo malagasy mijaly any Atsimonosy. Mahamenatra ny zava-mitranga, miandry ireo vahiny foana isika vao mikorapaka manao vonjy rano vaky any amin'iny faritra iny. Zary resaka mandalo sy mitoetra fotsiny ihany mahakasika ny zava-misy iainan'ireo malagasy any Atsimonosy. Ny fitondram-panjakana variana mitetika asa tsy mitondra soa ho an'ny rehetra, ny fanaovana teleferika, tanàna vaovao, tetezana miantona sy ny maro hafa no ireharehana tsy misy fiafarany. Ny tena olana any ambanivolo sy amin'ireo tanàna lavitra andrina nefa tsy aizy tsy tsapakory na mety tsy rarahina mihitsy aza. Manilika ny andraikitra sy faly anasoketany hafa foana ny fitondram-panjakana. Lany andro mitady ny tombontsoany etseroa ka adino ny tena zava-misy marina iainan'ny vahoaka malagasy. Hoy ilay teratany vahiny ao anatin'ny trankalany hoe: ahoana ny fomba iainantsika toy ny hoe milamina ny zava-drehetra nefa amin'izao fotoana ny zazakely, ny ramatoa antitra ary ny zaza dia mosarena. Tena maty arabaka tena izy ireo satria mosarena. Ratsaivina, efa nisy ilay mpanao gazety nanao fanadihadiana mikasika indrindra io kere any Atsimo io, izay nanaovana vava fa hoe manao tsinotsinona ny maha-malagasy sy ny maha-olona. Sary tsy izy no naseho tao anatin'ilay horonan-tsary nivoaka. Kanefa iaraha mahita fa tena lany hevitra ireo mponina any an-toerana ka mitady ny hevitra rehetra ivelomany. Nandritry ny fotoaniny ihany koa no nahitana ny fietsehana teo anivon'ny fitondram-panjakana. Ankehitriny mbola ny vahiny ihany manaitra amin'ny loza mamelo ny vahoaka malagasy. Enatra ho an'ny vahoaka iray manontolo ny tranga toy izao. Variana manenjika sy te hitovy amin'ireo firenena lehibe, ny eto ambany maso indray ny tsy hita. Miainga ambony tsikoko ny mpitondra, ny vahoaka malagasy mitrongo vahoamana. Paikady maharitra sy afaka mamany olany malagasy izay efa reraka sy maty misary no andrasana, fa tsy fampibabena trosa be indray ny taranaka faramandimby. Efa tsy lakiloso intsony ny sitomina ankehitriny fa velo takotra mihitsy. Mazava amintsika rehetra angamby izay. Ny tiana olazaina dia ny hoe tsy manana politika mazava sy soro-dalana mazava itondrana firenena izany Rajoelina. Fa izay vaovao malaza sy maresaka ao amin'ny tambajotra serasera sy malaza miseho eto amin'ny firenena no isehony ara-politika, dia iny no lasan'ny politika ny fanjakana. Fa olana maharitra tsy misy anefa mandritra izany, fa vonjy tavanandro avokoa. Raha nisy io paikady politika io, tsy niaina zavatra ohatran'izao ny malagasy. Lasa sehatra feno fanakianana ilay mpitondra ny tambajotra serasera no io tsy fahaiza mitondra io. Isan'ny nanaitra ny sary sy ny horonan-tsary teo am-pahatongavana. Raha nandeha nitsidika ireo traboina tetsy amin'ny kanja mitafy ny ankoron-drano i Rajoelina, izay nahitana sy nahatsapana, fa miaentitra kokoa ny fiambenana ny tenany. Misy lanjany ara-tserasera ny fanehoana antsary ireo mpiambina amin'ny lanja-basy Kalaknikov mamoa varavarana azy. Mety paikady sy fomba amam-panao amin'ny fiarovana. Saingy tena nilana avokoa ve ny horonan-tsary mirakitra izany? Mety isy ny teny hoe ny anareo efa finiavana itsikera ary tsongolona daholo izao rehetra izao. Saingy raha ny loharano-baovao azo dia tena no mafisina ny fiarovana ny filoham-pirenena any Rajoelina amin'izao fotoana izao. Na ny any an-toerana nolalovany aza dia entitra kokoa ny fanaraha-maso mialohan'ny andalovany, nampitomboina ny fahamailona, nampitomboina ny fisafona mialoha mba hitandrona sy ananana antoka bebe kokoa ny fiarovana any Rajoelina. Azo adika izany fa manana fanahina mafy amin'ny ainy sy ny fahefany ny filoha malagasy, ary tsy mahatoky ilay hoe filoha mambahoaka intsony angamba. Aza diny fa voatsela raha teo ilay raharaha Apollo 21 izay nivadika ho raharam-pirenena mihitsy. Ny hita miariary aloha dia mety mailo sy tsy matoko tena intsony, ka ny fampiakarana ny fahamailona sy ny fiarovana no isan'ny paikady sy ny fepetra raisina. Na mety tsy misy manana eritreritra anao ratsy aza ilay filoha, dia mipetraka ny fanontaniana hoe filoham-pirenena malagasy matahotra midina eny anivon'ny vahoaka malagasy. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?